Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alarobia fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra 2025. Ry ava-malala ao amin'ny tompo alohany hijoroako vavolombelona ary alohan'izany dia amaky verse foy aho anamarinana izany ilay tia ny fanahy masina ampitandremana antsika ary koa zany mba alalanao ny tokony ataonao raha sendra zany ianao manofy na koa mahita fahitana zany dia tena hoe mila ianao mametraka izany eo anatrehan'i Jesosy ary manontany satria misy antony izany. Iara ivavaka isika tompo ametrahantsika izao fotoana izao. Iara ivavaka isika tompo. Jesosy tompo, midera sy mankalaza anao aho ary manaja anao indray ao Jesosy satria ianao no Andriamanitro lehibe indrindra, tsara indrindra. Ianao Jesosy no mampiseho ny hita sy ny tsy hita Jesosy eo. Ianao rery ihany koa no mahita an'izany ary mampiseho izay tianao ampisehoana azy. Oh Jesosy, tsara indrindra ianao ka mideranao mankalaza anao aho eran-tany Jesosy satria Andriamanitra velona ianao, Andriamanitra masina ianao. Jesosy malala anandratra anao indray aho ny amin'ny zavatra izay nasehonao tamiko ary izany dia tena tanteraka no ny efa tonga tany amin'ny toerana nanaovana vakansa izay. Ka misaotra anao fanahy masina nampitandrina ary koa ny asa lehibe tamin'ny fiainako sy ny ankohonako ary mangataka aminao mbola hiasa ihany koa amin'ny zanako rehetra eran-tany izay are izao video izao ka tena hikasika ny tsiraray avy ianao ny amin'ny zavatra izay ho hitan'izy ireo koa raha mampiseho anao fanahy masina na koa mampitandrina ianao fanahy masina dia oka izy ireo tena tsy hivazivazy amin'izany fa tena atahotra anao. Jesosy tompo, ny ranao no afaka miaro anay ka miny anaranao Jesosy no andindiko sy androako ny asa maty satana rehetra zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy satria ny ranao dia afaka mandevina mandany ny fahavalo rehetra ka averandavaky ny elo izany tsy manan-kery tsy manam-pahefana eto fa fody raiko amin'ny rano Jesosy dia adorana amin'ny rano Jesosy dia atsipy andavaky ny elo nareo satana any ianao sy ny firongonao any andavaky ny elo ny plasy misy ianao ka tsy manan-kery aminay intsony ianao fa efa resy ianao fahavalo efa resy hatramin'ny voalohany ka ny afo ny tompo no mandany ianao sy ny miaramila anao rehetra potena amin'ny rano Jesosy dia verandavaky ny ianao amin'ny rano Jesosy Kristy avy any Nazareta ka misaotra anao Jesosy oka ny ranao andrakotra anay zanakao tsiraray avy ary mangataka aminao fanahy masina oka ianao fanahy masina no ampiteny ahy raisy ny kontrola ny tenako manontolo ka izay rehetra tianao ambara ihany no voambara eto ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany ray malala hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny aromandraka izay doria misaotra ray malala aleloia aleloia amen. Ry ava-malala amin'ny tompo hitatara aho nofy anankiray ary koa zany ny nahatanteran'ilay nofy zany izay hitako mihitsy zany ilay izy no ny avy eo. Ry havana amaky ten'Andriamanitra aloha isika satria ao anatin'ny tenin'Andriamanitra manamarina mihitsy fa ny fanahy masina ny fanahy iray no mampiseho amintsika izany ny zavatra ho avy ary tena tokony hitandrina isika satria na zavatra efa lasa ary dia asehony amintsika. Antonio vakiantsika ao amin'ny bokin'ny Jaona izany. Jaona 4:10 andinifa 3:10. Jesosy no niteny zany eto vakiko niteny amin'ny anarany. Jaona 4:10 andinifa 3:10. Ny fanahy masina zany no ambarany eto hoy ny teny tompo vakiko amin'ny anarany. Fa rehefa tonga ny fanahy ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny avy amin'ny fahefany tenany izy fa izay ho reny dia holazainy avokoa ary ny zavatra ho avy aza dia hambarany aminareo. Amen. Ajanoko hatreo. Ry havana, ny fanahy masina dia avoray teny any amin'ny ray izy any an-danitra. Oka ianao amaky mihitsy eo amin'ny Jaona 4:10 eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 5:10 amin'izay mazava tsara aminao le izy fa ny ray mihitsy no maniraka ny fanahy masina ampiseho amintsika zay tiany ampisehoana ny zava-miafina zavatra ho avy zany. Ry havana, misy ihany koa ny zavatra efa lasa aseho any fanahy masina amintsika
zavatra efa niseho tamin'ny fiainako izany efa anyny video ilay nanambarako teto ny amin'ny nampisehony tompo ay ny amin'ny ato amin'ity trano hipetrahana ity izay hoe olona nipetraka tato taloha teo amin'ny olona intelo teo io angamba niova fiainana tato amin'ity trano ity zany a no naseho an'ny tompo tamiko izany nety ny tato mihitsy zany ny fanaiko a de tena zavatra mahagaga ny nahita ny tato amin'ity tranoko ity hoe teo ny fanaiko de mahita ny olona nipetraka tato afaka tadiavinao ny video a manambara an'izay nofy izay ry havana fa anio zany isika dia ny zavatra ho avy izay nampahafantariny fanahy masina tamiko no tanteraka zany lay izy zany hoe nampitandrina aisady izy zany a ny amin'ny zavatra izay iseho ho avy dia tany amin'ny vakansy zany andehananay no niseho lay zavatra ry havana ao amin'ny bokyny joba ihany koa oka hovakinao izany a joba 3:30 2:7 izay manambara ny amin'ny nofy nefa ny sika indraindray a dia tsy mitandrina an'izany zany hoe maro be ny tsy mitandrina ny amin'ny nofy izay asehoany ray ry havana mila mitandrina mafy de mafy isika mba tsy ho voafandrika anambara ilay zavatra niseho aminao ahako tamin'ny izahay alohany andehanao vakansa dia ray volana sy tapany teo eo zany a dia nampanofy ay zany a ny fanahy masina ny zavatra hitako a de tena mihitsy hoe nampieritreritra ay zany a fa tsy sahako zany nambara tamin'ny olona izany satria niandry aho zany hoe inona iny zavatra naseho ny fanahy masina tamiko iny ny zavatra niseho a nahita aho tao anatin'ny nofy a amina rindrina zany izy io na koa hoe everiko hoe amin'ny plafond zany ry havana ny zavatra hitako a dia lolo mainty zany a vitsivitsy zany no hitako de ny paozin'izy io zany a hitako zany a fa tsy mihetsika zany a ilay lolo mainty tena mainty mihitsy zany lokon'le izy a de ohatrany hoe mitangorona zany izy io a fa tsy mazava tsara amiko zany ny miaraka amin'ilay izy zany fa tsapako ohatrany hoe lolo mainty daholo zany a ny paozin'le izy zany de le izy zany a tsy manidina zany fa ohatrany hoe mitangorona amin'ny toerana kely zany a amin'ilay rindrina beige tena hitako mihitsy ny lokon'ilay rindrina zany de everiko fa hoe amin'ny plafond an'le efitrano zany izy io fa fantatro zany fa tsy ato amin'ny tokantranoko fantatro misy fa tsy ato amin'ny tokantranoko zany dia nieritreritra be zany hoe inona no dikan'iny lolo mainty tsy mihetsika zany le izy fa ohatrany hoe mitangorona zany a de ohatrany hoe alavidavitra zany ny fahitako an'ilay izy ry havana nandeha ny fotoana nandeha ny andro nandeha ny volana dia nony aveo tonga zany ny fotoana andehananay nanao vakansa tany amoron-dranomasina zany tany a Fransa izany no nefa tonga tany izahay a dia niditra tao amin'ilay appartement de ny fahazarako efa fantatry ny vady aman-janako zay zavatra zay a mandroaka devoly foana zany zahako zareo zany a mitona ny entana zany miditra ao amin'ilay toerana zay misy a fa zareo efa malala hoe mandroaka devoly mama anadiovan'ny tompo zany lay toerana izay ivantananay aloha ry havana toko manao an'izay koa ianao satria ny toerana na iny ivelany ara zay misy antsika dia feno devoly anie ity tany iainantsika ity ka tokony mitandrina ianao roainao ny devoly ao amin'ilay toerana izay tongavanao didinao amin'aran'i Jesosy avy Nazareta izany dia atsipinao any andavaky ny elo roainao ho any andavaky ny elo izy iverina any na ny amin'ny tany foana dia miteny ianao fa tonga ao amin'ilay toerana zany ianao miaraka miankonanao rehetra misy ankonana ianao a dia ianao aloha no mipetraka ao fa tsy manana droit ao amin'ilay toerana ny fahavalo io zany fa ianao satria ny tompo miaraka aminao de tsy afaka zany ny fahavalo mandray ny toerany satria tranony io satria tsy anao le trano fa
an'olo-kafa ilay trano fa ianao mandaly fotsiny. Dia amin'ny fotoananao eo zany dia mandidy ianao ny fahavalo ialany ao fa ianao tsy ny tompo no tonga ao, dia tsy afaka manelingelina anao izy. Ry havana, nefa raha misy zavatra anankiray na roa mbola azy ao dia mbola afaka izy misisika. Mila mitandrina isika tompoko, mila mitandrina isika. Dia noho nefa tonga atao zany izahay dia nijery tsara zany ny amin'izay zavatra hoe mety hanelingelina izany ny amin'ny ara-panahy anay zany ao. Noho ny avy eo tsy haiko afaka ora vitsy angambany na teo eo ihany dia noho nefa nijery zany dia ny tompony masoko tao amin'ilay salon zany ao zany misy fandriana koa zany ao amin'ilay salon dia io fandriana kanape io zany eo ambonibonin'izy io eo amin'ny rindrina nisy an'ilay hitako tao anaty nofy izany. Oh Seigneur, ry havana, ilay hitako tao anatin'ny nofy no teo amin'ilay rindrina misy an'ilay fauteuil izay ho atoriany zanako vavy za satria le izy fauteuil en même temps fandriana izany. Ry havana, tena ilay hitako tao anatin'ny nofy mihitsy no teo amin'ny rindrina, décoration izy io. Dia tena hoe ohatrana lolo, tena lolo natao sary izany, fa le izy zany tsy hoe sary amina taratasy na amina carton, fa le izy hitanareo ohatrana atao ohatrana pozina boribory, ohatrana volana ireny zany, ohatrana volana izany dia le izy zany lolo maintimainty miaraka amina ohatrana kakazo zany dia ohatra misy ravina mainty be zany izy io dia nisy an'ilay lolo mainty zany teo amin'ilay izy zany. Ry havana, vita amin'ny vy zany izy io, amin'ny vy no nanamboarana any zavatra io. Dia tena nitovy mihitsy amin'ilay hitako tao anatin'ny nofy zany fa le izy zany kay tsy lolo mainty avokoa fa misy ohatrana pozina azo zany mainty daholo zany izy io dia le pozin'le izy zany eo akaikiny le lolo zany, dia mipetaka aminy zany ilay lolo izany dia tena hoe mitovy amin'ilay hitako tao anatin'ny nofy izany. Fa teo zany tsy alavitra intsony tahaka tao anatin'ilay nofy hoe alavidavitra ka sarosarotra tamiko nijery tsara an'ilay izy en détail, fa tamin'ny fotoana io zany dia tena hoe hitako zany ilay zavatra nampitandremany fanahy masina tamiko. Ry havana, tsy niteny aho tamin'ny zanako vavy, nefa ny fantatra zany izy fa atory eo amin'ilay pièce misy an'io zavatra io zany. Dia za zany nieritreritra hoe mandroaka devoly aho dia tsy maninona zany ilay izy. Ry havana, mila mitandrina isika, mila mitandrina isika. Rehefa manome avertissement ny fanahy masina dia mila ankatoavina, tonga dia ankatoavina rehefa hitanao na fantatrao ilay zavatra. Ry havana, ny zavatra niseho dia nanofy ratsy ny zanako vavy. Tonga ilay mpamitaka tao anatin'ny nofiny, tonga ilay fahavalo tao anatin'ny nofiny. Tsy hitany endrika fa fantany tsara mihitsy fa ilay fahavalo dia tsapany, fa tena hoe kodikody be mihitsy ilay fahavalo no ny tonga ary izy miteny, ary en'izao mihitsy niteny tao anatin'ny nofiny ary nitady zany amitaka any zanako vavy. Niteny taminy zany ilay fahavalo, zany hoe fantatsika tsara fa isatana ilay mpamitaka, izy ilay menarana ela, izy ilay namitaka ny Eva tany Edena, izy ihany koa ilay dragona, izy ihany koa ilay Lucifera, izy ihany koa ilay Belzeboba, dia nitady amitaka ny zanako vavy izany tao anatin'ny nofy. Ry havana, eny zanako vavy mihitsy izy miteny zavatra niteneniny dia niezaka izy zany amitaka ny zanako vavy anambara hoe ilay programa zany izay efa naseho an'ny tompo, nampahafantarin'ny tompo tamin'ny zanako vavy
ary tamiko ihany koa ny amin'ny hoavy ny zanako izany dia efa miandry zany ny amin'ny fandaminan'ny tompo izay efa fantatra anay zany a ny filaharany izay zavatra iseho amin'ny fiainana izany izay efa natorony Jesosy izany. Tsy ny any zanako vavy irery ihany fa ny amin'ny hoavinay efa mianaka dia efa nampahafantarin'ny tompo izany. Engany mba ho toy izany koa ianao sy ny ankonanao raha misy ankonana ianao. Ry havana, iverinao ny amin'ny ilay nofy izany. Dia tonga tao anatin'ny nofiny izany ilay fahavalo dia ny teny taminy fa hoe tsy ohatr'izao fa ohatr'izao. Namaly azy ny zanako vavy fa tsy marina ny nambaran'ilay fahavalo. Dia noho efa nandà ny zanako vavy ary efa nijoro izy satria fantany tsara fa ilay mpamitaka ary nampahafantara zanako vavy tsara mihitsy zany a fa tsy marina teny ilay mpamitaka ary fantany fa ilay mpamitaka no teo dia tsy nahavoafitaka any zanako vavy izy. Aleloia. Ry havana, no ny maraina dia noho efa niresaka izay mianaka, tsy haiko na ny maraina na après-midi dia nanazava momba ny amin'ny nofiny izy. Dia noho efa henoko ny zavatra notantarainy tamiko dia tsapako fa ilay sarina lolo mainty teo ambony no nahatonga an'izany satria efa nampitandrina ay ny fanahy masina. Ry havana, nambarako tamin'ny zanako vavy ny zavatra izay nasehon'ny tompo tamiko ary nambarako taminy io zavatra teo andoham-pandrinana izany io zany tao amin'ilay appartement. Dia nalako ilay izy tamin'ny anaran'i Jesosy dia nataoko zany tany amin'ny lavarangana ao anatina kesy anankiray dia naveriko tamin'ny toerany noho ny efa andeha izahay. Ry havana, noho ny nalako iny zavatra iny dia natory tsara amin'izay ny zanako ary nanofy tsara. Nanofy tsara. Ry havana, tiantsika ny tompo ary mampitandrina antsika izy. Engany eka tsy ho ataontsika toy ny boky tsotra ny tenin'Andriamanitra izay vakiantsika fa tena ho raisintsika satria amonjy ny fanahintsika. Ka oka isika hitandrina tompoko. Izay ny anio fa raha mbola misy ny fotoana dia mbola miverina eto ihany aho raha sitrapon'i Jesosy tompo. Voninahitra anie ho an'i Jesosy irery ihany ilay alfa sy omega ary ilay fiandohana ary mbola ho fiafarany zanak'olombelona rehetra ihany koa. Aleloia. Amen. Veloma tompoko.